Miarabantsika rehetra indray dia faly tafiditra ato anatin'izao fandarana mivantana izao voninahitra ho an'Andriamanitra Raitsoto ary manonona ny fiadanany en même temps ho antsika rehetrarehetra zanak'Andriamanitra isika rehetrarehetra mangetaeta famarinana ihany koa. Ny lohahevitra ho resantsika anio dia lohahevitra somary mafonjafonja izay araky ny hitanareo eo amin'ny lohateny dia mikasika ny religion mondiale zay le lohateny napetraka na fivavahana maneran-tany. Izy io dia ilay manana endrika ecumenisme, zany hoe mifangaro daholy, endrika esprit new age ihany koa. Tout est permis zany, akombonao daholy atambatra ao anaty lasaka anankiray ny karazam-pivavahana misy rehetra ety an-tany dia mitady ny marimaritra iraisana ao anatin'izay ary asiana etikety sy lohahevitra zay hoentintsika ao anatin'ny fanazavana rehefa avy eo izay. Vavakisika ho fisaoranan'Andriamanitra Raitsoto sy Jesosy Kristy zanany saotranao zay Tompo Ray Masina Tsoto ary mankasitraka betsaka ny amin'ny fitiavanao sy ny mbola famindramponao ny fisianao eo amin'ny fiainanay satria zay fisianao zay no mbola antoka fahafanay manatanteraka ny sitraponao zay ny voalohany indrindra ary mizara ny sitraponao zany mitondra ny témoignage mifandraika amin'izany. Tsy mahefa nininona ao anatin'izany zay Tompo, na izao fandarana izao dia tsy manana hery izay hoentinay miatrika sy misehatra an'izao fa ny fisianao eo amin'ny fiainanay ary izany no proclamenay sy ambaranay izao izany Tompo no anton'ny zavatra rehetra. Miseho ianao araka ny herinao sy ny fahefanao ao anatin'ny fahendrenao. Mianandra fatratra an'izany izahay tahaka ny efa fisianao foana eo amin'ny fiainanay izay miarady sy mitoetra araka ny fitarianao fanahy masina, araka ny fisehonao ny voninahitro Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanay dia proclamenay izay fisehonao zay mba hiasa betsaka atao anatin'ny tontolo ny fizarana rehetra, anokatra ny fonay sy ny masom-panahinay ahafahanay foana mandray zava-panahy voalohany indrindra ary zay zava-panahy zay no mitondra fanamboarana eo amin'ny momba anay tsiraray avy ny vatanay, ny fanahinay, ny ainay. Ny anaran'i Jesosy Kristy ny tompo-kasihan'izany ary ny aja sy ny dera dia ho anao irery ihany Raitsoto hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Finaritra tompoko mamerina manonona ny fiadanana amintsika rehetra izay tafiditra iresaka ny religion mondiale isika araky ny efa natsidiko teo, fivavahana maneran-tany. Anio dia noraisiko manokana ity lohahevitra ity anairako atsika. Amen. Anairako atsika satria be da be isika pino no variana fotsiny ihany amin'ny fanompona tsotra. Ataoko entre parenthèse izay fa ilay fanompona tokony tsy hisy an'izay endrika hoe mpanompo tsotra izay, fa tokony ilay fanompona ao anatin'ny fihetsehan'ny fanahy masina miasa eo amin'ny fiainantsika dia ilay hafanana fanahy masina no mitondra zèle manetsika atsika. Amin'izay fotoana izay tsy misy ilay hoe tsotra fa mipetraka ilay hoe hafanana ary manamafy any amin'ny bokin'ny Apokalipsy izay hoe tsy mafana tsy mangatsika fa misy position mihitsy zany ametrahan'ny fanahy masina atsika ilay hafanana. Amen. Nosafidiko manokana hoy aho ity lohahevitra ity satria ny akamaroan'ny mpino dia variana izy amin'ny discussion resaka sabata, variana izy amin'ny discussion resaka saron-doha, variana fotsiny mpino amin'ny discussion henan-kisoa, maty alarobia, resaka fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, resaka dénominationnel be da be ohatran'izany. Oro anefa misy zavatra misoko miadana sy mangina izay lamina efa napetraka ireo elita voafantana, ireo faux prophète, mpiara-miasa sy mpikirakira, efa nazavaintsika teto foana izay ao anatin'ny esprit 990 ny bibidia ny antikristy dia ny fanjakana sy ireo faux prophète miara-miasa ireo dia efa nametraka lamina hatramin'izay ary miasa ary efa ao anatiny ny antsoina hoe
finalité mamaraparana mialohany officialisation zany hoe fametrahana amin'ny fomba ofisialy an'ilay rafitra ilay endrika hoe religion mondiale ny vanim-potoana iainantsika am'izao fotoana iresantsika izao. Amen. Voatsela antsika il y a quelques semaines dia nisy ny fivoriana. Nisy ny fivoriana tany a Kazakhstan. Renivohitra kely anankiray, renivohitra le tanàna atao Kazakhstan zany antsoina hoe Astana. Raha décortiquer-tsika zay Astana zay dia avadipaditsika ny chiffre dia mamoaka hoe Satana. Astana, Satan. Tsy kisendrasendra zany zany poudre zaraiko anao zany. Tsy kisendrasendra zany indice omenanao zany. Ary tsy kisendrasendra ny antony safidianana n'ilay renivohitra Astana. Fa misy resaka message subliminal ampitaina ho aso anao. Ary zany dia isan'ny grain, isan'ny poudre, isan'ny fofona parfum kely anairako anao foana hoe aza matoritory. Indisy voalohany zay. Ny indisy faharoa dia efa 7e sommet mondial isika izao. Zany hoe fivoriana fahafito. Io fivoriana fahafito zay natao Astana io dia fantatsika tsara hoe ny chiffre 7, perfection, plénitude, accomplissement, fantatsika tsara izany sur le plan biblique. Ary ny fivoriana farany natao mikasika an'io resaka religion mondiale io dia 7e sommet mondial. Zany hoe andiany fahafito. Ho avy ny andiany fahavalo afaka 3 ans na 4 ans ngamany izay. Fa za dia miteny amintsika fa nisy ofisian'ny fivoriana fahavalo dia possible. Za tsy miteny hoe mpaminany aho. Za tsy miteny hoe prophète fa par analyse daholo ny antsika mainga amin'ny soratra masina dia efa fametrahana officialisation effet cause ny zavatra efa nivoriana hatramin'izay premier sommet, deuxième sommet jusqu'au 7e sommet izay nisy eo il y a quelques semaines zay tao a Kazakhstan, Astana, Satana arak'ilay indice no décortiquer-tsika teo. Dia ny loha-hevitra dinihana atao tamin'izany dia resaka inona? Resaka paix et sécurité. Zay foana le izy. Fantatsika tsara fa ny paix dia atao amin'ny plan biblique ao amin'Andriamanitra. Davida rehefa nivavaka dia hoy izy hoe Jehova ny mpiandry tsy hanan-java-mahory aho. Dia rehefa tao anatin'ny dimension spirituelle amaha araky ny fon'Andriamanitra tsy toa azy izy dia mandalo aliko ny fahafatesana tsy hampaninona izany hampandray amin'ny aimantso izy zany hoe misy an'ilay paix manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra ny famonjena lay paix, lay fiadanana, lay sécurité, lay assurance dia avy amin'ny ao Elohim mpanao ny lanitra sy ny tany. Fa eto anefa dia misy an'ireo mpanao reto elita izay participant elita izay efa nanolotra ny momba azy rehetra. Za tsy miresaka mpinotsotra eto fa miresaka amin'ireo principauté ireo acteur ao anatin'ny dénomination izay y compris an'ity sujet antsika ity hoe religion mondiale ity ireo misadresse am'ireo dia eto anefa isika dia reto olona ireto izy ireo no mieritreritra ametraka an'ilay paix et sécurité izay efa niatomboka tamin'ny fisian'ny ONU, Organisation des Nations Unies, après andresaka première et deuxième guerre mondiale sy fikorontanana nisy teto amin'izao tontolo zao izay d'ailleurs tsy crédible jusqu'à tsika miteny zao aujourd'hui. Satria pourquoi hoe misy ady en Ukraine, aiza ny position an'ny ONU, Palestine sy Israël, aiza ny position an'ny ONU manoloana n'ilay étiquette hoe paix et sécurité, aiza ny position an'ny ONU tany Syrie reny, aiza ny position an'ny ONU amin'ny guerre isan-karazany sy ny génocide atao Afrique, ainsi de suite maneran-tany teto Madagascar, partout dans ce monde. Alléluia.
ora nefa ny baiboly dia mitanissatsika tsara par étape par verset ny amin'ny tokony ho fankatoavatsika n'Andriamanitra tsotoa ny principe ahafahantsika manana n'ilay antoka vavaka Davida teo manompo ny masoko amin'ny tendrombohatra na mandalo ny mandalo loasa aliko ny fahafatesana séjour de mort l'ombre de la mort ary ao anaty paix et sécurité. Zany hoe mibitony reto olona izay participant sady lohany elita voafidy hikirakira nyty resaka religion mondiale ity dia maka mihitsy any toeran'Andriamanitra tsotoa tompony paix sy ny sécurité fa izy ireo no ametraka ny paix et sécurité ao anatin'ilay kajy ekeras compas. Raha miresaka an'izay ekeras compas zay de misy an'le esprit framasona, misy an'le esprit illuminatia, misy an'le esprit zay mpiara-miasa amin'izy ireo faux prophète zay ny atomboka tany amin'ny farao efa nazavaintsika teto zay mikendry hatrany ary hamono hatrany ny herin'ny filazantsara, hamono hatrany ny fivavahana tena marina Yahweh Elohim ary an'olo an'izay amin'ny fikarazam-panompona sy ny sampy isan-karazany amin'ny endrika isan-karazany zay ho azavaintsika eo izay lay religion mondiale. Ary reo de mikendry foana ny ametraka sy ampitombo an'izay autorité an'izay miaraka amin'ilay faux prophète miara-miasa aminy de tsy iza fa ireo participants tam'izany fotoana izany 7e sommet mondial azadino fa efa nisy ny première, deuxième, troisième ary zay première, deuxième sy troisième zay de efa nisy variété isan-karazany, nisy diversité isan-karazany hatramin'ny marabout, hatramin'ny homme massage isan-karazany ry Dalai Lama reny sy ny sisa rehetra karazana moine, ny karazana olona tafiditra ao anatin'ny ésotérisme sy ny occultisme, ny hindouisme sy ny karazana esprit isan-karazany Shiva. Ireo faux prophète ny am'izany selon le plan salutaire de la Bible de efa participant ao anatin'izany daholo ary efa nisineny encore premier, deuxième jusqu'à 7e farany izay ny sininy elita anaky telo ngezabe, elita anaky telo ngezabe enoy tsara ity zavatra lazaiko ity anakefatra fa tsy anaky telo de tsy inona izany fa lehibe an'ny bouddhisme, tontolon'ny occultisme izany, ny silamo, ny kristianina, ny soloany papatena ary papa katolika ry zareo judaïsme, fantatsika ny judaïsme tsy manaiky an'i Jesosy Kristy Yeshua Hamasia mihitsy izy jusqu'à du jour au jour, le jour d'aujourd'hui mandany Jesosy Kristy foana izy antikristy zany midika zavatra be da be ary reo rehetrarehetra ireo dia tafiditra ao anatin'izay lasaky zay hoe tsy manaiky an'i Jesosy Kristy zay de efa miprocure ihany koa an'ilay esprit antikristy zay ho azavaintsika rehefa avy eo de tao ihany koa izavy ny tanysaiko teo ry zareo slamo ny judaïsme ny christianisme ary ny orthodoxe russe tatsinanana zany hoe religion anakefatra monothéiste ngeza be reo zay manana ny popularité eto amin'ny planète terre ireo zany no mamarana ny 7e sommet mondial ary talohan'izay araky le nazavaiko teo afaka mijery an'izany tsika miconsulter document amin'ny internet mahita be da be tsika fa nisy an'ireo karazan'olona be da be isan-karazany izay sorcière sy marabout sous forme hoe sous prophète ary ny dieu de Shiva isan-karazany ny prophète nyreny ny hindouiste ry Dalai Lama sy ny sisa rehetra efa voakirakira sy niara-ny asa ny siné an'ilay akôro. Eny ary tompoko hiditra landalina isika hoy isika hoe teo premier, deuxième, troisième, 7e fa ny zavatra tena tiako tsindrina amitsika sy message ampitaina amitsika dia hoe izao vanim-potoana iresantsika izao, izao vanim-potoana iainantsika izao dia efa ao anatin'ny religion mondiale isika ho azavaiko zay fa ny officialisation no sisa
ary ao anatin'le hoe officialisation a de zay de midika fa hiditra amin'ny phase-ny grande tribulation izao planète terre izao ary am'izay fotoana izay a zay le telotaona tapany farany ao anatin'ilay fitotaona fa aminaniny Daniel de zay telotaona sy tapany zay lay grande tribulation a no iseho amin'ny férocité any am'izay ny bibidia après an'ilay paix et sécurité zay apetraky ry zareo hoe izy no tompon'ny fahamarinana sous forme hoe usurpation an'ilay fahendrena baiboly fa ry zareo indray zany no tompon'ilay paix et sécurité après an'ilay fikorotanana izay zareo any no micrée azy ohatrany hoe misy pièce kely be da be ana scrable na pièce na zavatra montena ohatran'izany a jusqu'à ce que hoe manome schéma na manome zavatra vakina dia izay le hoe paix et sécurité après an'ilay pièce montena ihany ko hoe créena ny souffle démocratie religion daholo reny créena ny souffle capitaliste créena ny souffle première deuxième guerre mondiale créena ny souffle ONU paix et sécurité créena ny organisation isan-karazany créena ny religion mondiale zay ho tany saitsika am'izay hoe inona zany le religion mondiale ambarako eto efa ao anatiny sika izao ary anairako ny sainao sy ny fijerinao sy ny fieritreretanao amen efa ao anatin'ny religion mondiale isika fa ny fisongana am'ilay dimension miamatanjaka jusqu'an'le hoe officialisation hipitranyilay lelahinota ampanekena ny zao tontolo zao après un enlèvement phase de grande tribulation izay ny tena officialisation isehoan'ilay bête lay tena 667 lay milaza ny tenany ho Kristy ho Messie ho Andriamanitra lay esprit nazera tao an-danitra tao iny mihitsy ny personnifie indray am'izay étape resahantsika izay de hoy aty hoe efa ao anatin'ny religion mondiale isika misy indisy vitsivitsy reto meko anao fa efa ao anatin'ny religion mondiale isika ao anatin'ny antsony hoe coupe du monde sika zao 2022 ao a Qatar raha miresaka Qatar tsika de mivelatra be ny firesahana ao ny dieu de mamona ao ny manjaka be any ny resaka charia ny resaka fivavahana selon plan biblique dia tsotra be hoe biliala amen maninona no miteny fa religion ny foot ny coupe du monde déjà izy hoe championnat du monde coupe du monde de football mondial izany maninona no ambarako hoe religion sokafiny masonao fa ao amin'ny foot misy an'izany hoe dieu de foot zany izy ary Maradona ary hitantsika tsara ny culte natao tamin'ny fahafatesany Maradona ny fasan'ny Maradona de misy mivenere mihitsy ary nisy fotoany Maradona namony baolina tamin'ny tanany dia ny proclamena eran-tany eran-danitra mihitsy hoe la main de Dieu religion sa tsy religion ny foot indisy omeko anao zany miaraka am'izay apiko ihany ny profo fa religion ny foot misy ny rakotra alohan'ny mpino de tsy inona izany fa rehefa hijery foot de mandoa écolage ohatra ny rakotra alohanao any am-piangonana io ihany zay anao vao misitraka fitahina plaisir omen'ilay foot zay ny devolony ao ambadika manome plaisir anao mafimafy sany zavatra lazaiko zany sœur sy frère religion sa tsy religion ny foot à l'époque 1984 sa tsy fantatro tamin'ny taona firy Brésil sy France resaka sorona indray eto resy Brésil en phase de tir au but fa spectateur amampolony maro 10 sa plus que ça na latsaky zay tsy fantatro tsony le statistique tsy saditiko tsony no nanolo tena namony tena mazava ho azy rehefa mamony tena de ho an'izy ho an'ilay dieu de foot satria tratrany déception sy ny sisa rehetra religion sa tsy religion ny foot sorona indray zay ary jery ohatra kaiky sika teto Madagasikara nisy fotoana nalaza be ny resaka Barea hoe Barea na mpiavana ny vahoaka malagasy ny mpanao politika sy ny sisa rehetra ny filazantsara zany tsy mba nampiavana ny firenena malagasy
fa ho pitsiriko zao hoe maninona ny filazantsara no tsy nampiavana ny firenena malagasy sy ny mpanao politika sy ny taranaka misy satria izao firenena izao manaja amin'olon'ozy ny soratra masina fa ny fony kosa lavitra fa raha manao pratika ny soratra masina isika dia misy fihavanana selon ny divinité avy any amin'Andriamanitra tsy to mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray amiko izy Jesosy Kristy tamin'ny ray tsy to midina sy manapaka eo amin'ny fiainana malagasy ary mipetraka ny paix et sécurité selon un plan salutaire baiboly saingy tellement efa étouffé noajambain'ny démonie noajambain'ny religion de fotony Madagasikara sy ny vahoaka malagasy dia hoy ny malagasy hoe mampiavana ny barea ary tsy eo ihany fa porofoiky le hoe religion ny foty sa tsy religion tsy izay fotsiny fa voaporofo n'ilay resaka rakitra voaporofo n'ilay fatiolona ihany koa teo mamasina ny fanosika ny fanitsaka sorony voaporofo ihany koa satria misy symbolisé personnifié mihitsy ilay ombela barea vaodoro miala tsiny amin'ny teny an'izany vaodoro tadidinareo ny zanak'Israely rehefa niakatra dimensiona andray ny fanekena alliance tao amin'ny tendrombohitra Horeb Mosesy andray ny vato fisaka didi folo dia niodina ny zanak'Israely nanompo vaodoro dia izay ilay resaka barea ombala kely fa adoren'ny malagasy mihitsy barea fa misy message subliminal avokoa zany rehetrarehetra zany misy afatra miafina ambadika à partir le hoe io misy barea ary za dia miteny amintsika fa misy elita matanjaka be ao Madagasikara manana fifandraisana sy farany tantsaina satria capable araky ny efa fanolorany ny tenany sy ny fisainany sy ny fieritreretana ary efa miaina mihitsy an'ilay opportunité ny meny démonie azy ao anatin'ny tontolony mystika ny tontolo astral ny tontolony univers ny tontolony faux prophétie ary ny intelligence lay ambaran'ny baiboly hoe ny zanaka zao tontolo zao dia manan-tsaina kokoa no ny zanaky ny mazava mesy an'izany ao Madagasikara ary izy no mametraka ny planina rehetra eo amin'ny fitondrana mametraka ny planina rehetra amin'ny resaka diversion mametraka ny planina rehetra ny hay kady sy calcul rehetra ekera sy compas logo franc-maçonnique lay nambarantsika teo alleluia verenantsika amin'izay ny sujet efa nisy va sa tsy nisy ary par rapport an'izany zavatra resantsika izany ny religion mondiale ao anatiny ve sa tsy ao anatiny isika oui tompoko ao anatiny isika ary tena isan'ny religion tsy ndrin'ny démonie ohatra ndraisika teo ny football ohatra koatran'izany ihany koa ao amin'ny tontolony divertissement ihany fa religion le izy dia tsy inona zany fa itony telefona Facebook ny Snapchat ny média ny asantsika mandraraha zay andevozina ao anatin'izany ny olona hiankoka amin'ny mamona nefa fantatsika tsara fa rehefa personnifié izy dia lay ozy Jesosy Kristy tamin'ny fariseo hoe meo farantsa sariny izy ty hitanareo amin'ity farantsa ity ozy Jesosy Kristy dia sariny Kaisara César dia lay César midika fa mpanapaka tamin'izany ray petsapetra tamin'ny faux prophète tao andapa à l'époque ny Romane Hérode ry Plato saran'ilay biby ty ny saran'ilay antikristy mihitsy ny teo amin'ilay farantsa fa io dia miankohaka amin'io daholo ny génération amin'izao vanim-potoana izao ary ety amin'ny Facebook mitady j'aime sy followers mitady à tout prix partage misy tena fidiram-bolany mihitsy tsy hoe ratsy zany fa ilay fiankofana ao anatin'izany miankohaka amin'ny mamona religion mondiale ilazako aminao fa efa ao anatin'ilay religion mondiale lay isika ivelan'izany tontolo mystika ny réveil isan-karazany ambadiky ny faux chrétien mbola misy koa ny faux chrétien ny tontolo mystika resantsika eto dia tsy inona izany fa ry zareo amin'ny éveil collectif ry zareo amin'ny yoga
ry zareo hindoisme, ireo le ny sinéakôro maraboa, ireo anefa malgré sy ny sisa rehetra efa tafiditra ary mélanger any anatin'ny fiangonana ary mametraka an'ilay etika hoe faux chrétien. Efa ao anatin'izany religion izany sika. Hoy Jesosy Kristy zay hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Tena marina ny tenin'i Jesosy. Efa faminaniana tamin'izany. Efa faminaniana tamin'izany. Sokafo ny masonao. Sao ianao dia ao anatin'ilay religion mondiale. Sao ianao dia isan'ilay faux chrétien. Sao ianao dia ao anatin'ilay fivavahana kristianina mampivady resaka occultisme. Sao ianao ao anatin'ilay fivavahana mifangaro resaka marabout, sorcellerie. Hitantsika misy publication nataoko teto amin'ny Facebook mba hahatonga sainantsika. Afatsika mandrefy ny toerana misy atsika sy ny lalantsika. Fa eto Madagasikara nefa misy ny laza ny tena no Kristy, misy ny laza ny tena fa izy no Andriamanitra, izy no Messia. Ilazako amintsika fa efa ao anatin'ilay souffle religion mondiale isika. Ary ny fitondrana misy. Eto dia manipika an'ilay hoe fiaraha-miasa ny bibity sy ny faux prophète. Ny fitondrana misy dia mamela malalaka ny fisian'ny faux prophète isan-karazany. Misy an'ilay publication nataoko faran'iny faux prophète voaroka tany Nigeria izy. Milaza izy fa hitondra fahagagana. Tsy tononoko ny anarana. Hitondra prophétie ho an'ny isam-batan'olona. Fa izany rehetrarehetra izany dia efa souffle esprit religion mondiale. Izay miara-miasa amin'ilay fanjakana anangana ny fahefana bibity antikristy 700 hi-officialiser bientôt d'ici peu de temps ny resaka religion mondiale. Zany officialisena mihitsy am'izay dia ry zareo nametraka an'ilay lazainy fa paix et sécurité ary après an'ilay paix et sécurité dia ametraka an'ilay bibity am'izay izy ampiankoka an'izay rehetra tsy tafiditra anaty contexte ny fanjavonana ny enlèvement. Ireo rehetra zany tsy matotra ireo Virgine Adala tarany fampakarana miaina tsy maintsy miakoka ary amin'izay fotoana izay dia ny heritsaitsika sy ny herim-batatsika izay tavela ataoko entre parenthèse zay isika izay no miaritra an'izay fiankofana izay. Ka raha ohatra ianao te ho isan'ny voafidy, te ho isan'ny ndova amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia na ianao tapadoa na ianao fanovatanao no misubiran'izany rehetra. Ny heritsainao no entinao manompo. Inona moa no tiako ampitaina ao anatin'izay message zay? Izao ara tompoko lahy, izao ry sœur sy ry frère, ny contexte iainantsika misy ny asan'ny fanahy, misy ny fanomezam-pahasoavana, misy ministera sy ny talenta manampy antsika ao anatin'ny antsoina hoe fanompona. Mbola lavintsika noho ny falementsika sy ny faiblesse-tsika ary mahatsapa mihitsika hoe sarotra miara-dia amin'Andriamanitra, tsy mora maika fa amin'izany vanim-potoana izany mitsahatra ny asan'ny fanahy, miara-miakatra amin'ireo ampakarina. Réflexion zaraiko kely amintsika izay. Hidirantsika détail amin'izay le hoe religion mondiale, ohatra hoe ry zareo amin'ny mystika, ny yoga sy ny occultisme sy ny ohatran'izany. Hindouisme. Raha mijery zao tsika ry zareo amin'ny occultisme, ry zareo hindouisme, zavatra samihafa zany fa mifameno, mifanakaiky, mitovy ihany zany. Dia ny tena danger amin'izy io dia ilay ambaran'ny soratra masina hoe manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, efa nazavaintsika teto foana izay fa mandany herina. Teo tsika dia nitanisan'ny silamo, ny judaïsme, ny kristianina, papa katolika romanina, ny orthodoxe. Mandany herina hoy iaho teo, hoy ny baiboly. Ilay hoe mandany herina, tsy hoe acte par acte, fa ilay mandany herina dia tena ilay vocation lay any anaty mihitsy.
ilay conviction mihitsy no tsy misy jesosy raha raisika ohatra fa nazavaintsika teto foana zay ny silamo tsy mino an jesosy kristy ho mesy zany izy ny silamo a tsy manaiky hoe jesosy kristy a dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana tsy nisy zany raha an jesosy kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana zany a tsy nanolotra ny ainy zany jesosy kristy dia tsy zanak'andriamanitra fa docteur tsotra fotsiny tanareo am'zany lay intelligence an'lay démonie manana ny toe-panaraka an'andriamanitra fa mandany heriny misy nantsony hoe bon musulman tena misy zany a généreux manana ny manao ny acte rehetra plénitude ny resaka fraternel manampy any Madagasikara any amin'ny faritra tsiminy tena manampy ry zareo fa tsy eo lay salut tsy eo lay jesosy tsy eo lay ra tsy maintsy diovina amin'ny ra avokoa ny zavatra rehetra ainsi de suite ny judaïsme ahafantatsika fa hatramin'izao izy dia tsy mandany jesosy kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana nefa ny mason'izao mihitsy ny nahita ary tsy manaiky izy avy alao aminay sy ny taranakay ny rahany io lehilahy io ameo anay barabasy zay le esprit faux prophète miara-miasa amin'ilay fanjakana efa nazavaintsika teto a tamin'ny vidéo farany fanjakana miendrika persa médiane niendrika farao a niendrika romane endrika colosse pied d'argile voilà Daniel de ainsi de suite ry zareo bouddhisme dia fantatsika tsara fa à travers ny travail sur soi ny opportunité ako za personnellement zany no exploiteko Paul anefa de nanipika tsara mihitsy ataoko taimboraka ny amin'ny tenako ataoko taimboraka ny momba fa zareo ndray dia zareo nge fetsy fatany tsara le hoe fanjakan'andriamanitra ao anatinareo dia déformé zay fa ny fanjakan'andriamanitra ozy izy ny baiboly de ao anatinareo oui tena ao anatsika ny fanjakan'andriamanitra tsy fantatrareo hoe fanan'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo tsy fantatrareo fa tepolin'andriamanitra ianareo ary ny fanan'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo izay de midika fa ny fanjakan'andriamanitra de atao anatsika fa samborona hoe ny fanjakan'andriamanitra ao anatinareo de lay mahaolona lay je suis ino no exploiteny ino no développeny fa tsy lay message biblique tsy lay message n'andriamanitra tsoto tsy lay message baiboly lay tenin'andriamanitra tonga nofo nonona tamitsika tsy iny tsy lay hoe izy tsy maintsy mitombo fa iza kosa tsy maintsy miaina fa izy ndray le hoe développement personnel izano mitombo andriamanitra miaina ary farany a tsy hita intsony a andriamanitra zany lay bouddhisme ainsi de suite any hindouisme misy resaka avatara ny resaka dieu de Shiva isan-karazany a ny bouddhisme moa de fantatsika misy an'izany resaka hoe maître ascensionné zany izy io a ny tena marina amin'ity hoe resaka hoe maître ascensionné ity hoe misy ny projection astrale zany hoe mivoaka amin'ny tenako ny amako a dia manovy connaissance am'ireo olobe maître ascensionné manam-pahaizana any amin'ny tontolon'ny univers tsy hita maso any ao anatin'ilay ntsony hoe projection astrale za tsy miteny hoe tsy capable ny soratra masina tsy capable tsy to mametraka atsika ao anatin'ny situation astrale projection astrale sy ny zavatra ohatran'izany fa misy témoignage be dabe ao amin'ny baiboly Paul sy ireo olo malaza patriarka be dabe raha izay no andikatsika azy a tafiditra tao anatin'ny voyage astral nisy ihany koa ny visitation mihitsy lieu céleste sy ny sisa rehetra tsy manam-potoana anazavana an'izantsika fa nisy fotoana nanipinipy an'izay indisy zay de rehefa miona am'ireo antsony hoe maître ascensionné reo de izy moa reo maître ascensionné reo ny atsika dia ny fanamasin'andriamanitra no mamangy atsika de mitondra ny révélation amitsika ny atsika matsy ny andriamanitra tompoitsika de misy révélé aty anatsika fa ry zareo indray no mitady révélation any am'ireo hoe maître ascensionné reo fa ny tena marina ireo lazaina fa maître ascensionné reo a de ireo lay kitana mamirapiratra ireo lay anjely ange déchu io lay ambarany amin'ny bokin'ny Efesiana hoe itsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa mitolona amin'ny mpanjaka nyzao fahamazinana izao a sy ny mpanapaka eny amin'ny rivotra eny amin'ny univers de ireo lay ange déchu ireo lay intermédiaire ireo lay couche
fa ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo aminao o Andriamanitra tsy to io la nitriparan' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana niozongozonina ny herin'ny lanitra de niaraka tamin'izay nitritra ny lamba atao amin'ny tempoly mila manana an'izay fanahan' Jesosy Kristy zay isika zay vao afaka traverse mandray mesazy amin'Andriamanitra tsy to selohan'ny fitiavan'Andriamanitra tsy to mampiditra atsika ao anatin'izay voyage izay échelle de Jacob ny tiako ambara am'izay zava-panabe zany zavatra resahako amintsika zay lesona hafa ihany koa zay fa ilay hoe maître ascensionné resahantsika tiako hitondrana fanazavana foy eto dia lay esprit démon mihitsy satana Lucifer izy tao an-danitra ange de Dieu de aveo lasa satana am'izay lasa fanaratsy mpanapaka eny amin'ny rivotra legiona de ireo lay mitondra mizara ny intelligence ny zanak'izao tontolo zao de mana-tsaina kokoa noho ny zanaky ny mazava ireo lay mampita manome conseil ireto olona participant sy elita ametraka ny lamina maneran-tany religion mondiale ireto ireo no manolotsaina ny olona anankiray ohatra hoe manova marika lamody anankiray izay ahafahan'ny tanora be da be ho reva ao anatin'izany sy ahafahan'ny esprit de séduction manapaka betsaka amin'ny tanora ka misy fanalavy be da be amin'ny tanora amin'ny alalany didina akanjo zay voaray an'ilay olona nanao projection astrale niona tamin'ireo maître ascensionné ireo ange déchu ireo ainsi de suite ireo no manolotsaina ny olona anankiray ho lasa filozofy izy de rehefa lasa filozofy izy dia milaza fa manana ny fahendrena plus que izay voasoratra atao amin'ny baiboly mihevitra mihoatra zay tokony heverina de izy no lasa hoe homme massage ohatran'ny reny Dalai Lama ohatran'ny Gandhi ohatran'ny mpanome moral be da be reny fa tsy miainga amin'ny baiboly fa miainga amin'ilay inspiration natolotry ny maître ascensionné lay ange dessus ao amin'ny couche mampisaraka ny couche dimension isika olombelona sy Andriamanitra tsy to eo anelanelany eo io lay ambaran'ny baiboly ary nikitana iraraka ireo lay oazera de ireo lay hitondra ny fahatezerana lehibe grande tribulation message daholo zany paseko amintsika izany ireo maître ascensionné ireo lay elita be da be isan-karazany miconseiller ny mpanao politika hoe izao ndray tantanana ny firenena atsangano ny religion démocratie atsangano ny religion dictateur atsangano ny religion sa tsy religion daholo hitanareo ny mpanjakan'ny Corée misy miankohaka aminazy ainsi de suite frère sœur sokafo ny masonao fefa ao anatin'ny religion mondiale isika izao efa ao anatin'ny religion mondiale isika izao ary généraliser-ny satana sy ny elitany amin'ny alalan'ny mélange baiboly sy ny fahendrena soratra masina izany hoentiny mamitaka satria izay lay hoe menarana dia fetsy noho ny biby rehetra izay lay intelligence ny satana ao anatin'ny butiny foana hoe tsy maintsy betsaka tahaka ny fasika eny amin'ny ranomasina ny olona very vitsy de vitsy ary azo isaina zany azo isaina zany tsy fanisan'olombelona fa fanisan'Andriamanitra ny olona fana vonjena atreo zany dia raha araka ao tsara ny fanazavana de miara-manaiky amiko ianao miara-manaiky amin'ny famarinan'ny soratra masina zany zaraitsika ianao fa tena miaina religion mondiale isika amaky soratra masina vetivetsika ny jauna voalohany toko faharoa andininy faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo efa haitsika rehetra izy ty milazany amin'ny esprit any antikristy ireo mpikirakira ametraka ny lamina maneran-tany religion mondiale io izy amin'ny anaran'i Jesosy iza no mpandainga fa tsy ilay mandany Jesosy tsy ho Kristy izy no antikristy de izay mandany ray sy ny zanaka izay rehetra mandany zanaka no tsy manana ny ray koa izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa la esprit an'ny antikristy zany eto de manda ny ray sy ny zanaka eo ihany iny fa percutant kokoa za tsy miteny hoe tsy percutant zay verset zay fa
rehefa idiranao lalindalina zay de mazava aminao tsara hoe iza no antikristy manana ny fanahany antikristy. Jaona voalohany toko faefatra andininy faharoa sy fahatelo eto izy tena mazava tsara mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no afantaranareo ny fanahan'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahan'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy, efa iainantsika, efa tonga, sady efa eo amin'izao tontolo izao sady. Ny fanahan'ny antikristy dia izay mandahany Kristy, mandahany Jesosy Kristy tsy ho zanaka. Fantatsika efa nitantsika teo ny silamo ny judaisme, extrait zany resantsika izany ny hindouisme, ny occultisme, na miteny ihany ary izy hoe Jesosy, raha miteny ihany ary izy hoe Kristy, fa lay ambaran'ny Baiboly hoe raha milaza izy raha mandainga izy de niazy ihany milazainy. De mifampitohy an'ilay zavatra nolazaintsika tany amin'ny fampidirana hoe paix et sécurité fa sur le plan araky ny buten'ny Satana, fa tsy sur le plan le buten'ny Satana, le plan buten'ny Satana de hoe izy akany toeran'Andriamanitra, izy no ametraka an'ilay paix et sécurité, izy no ametraka an'ilay dictature, izy no ametraka an'ilay religion mondiale, izy no ametraka an'ilay hoe ianao mikohoka aminazy, fa tsy arak'ilay plan salutaire amonjen'Andriamanitra antsika no lay point de départ na avery antsika atao amin'ny sahana edena. Salut mifototra betsaka amin'ny herin'ny filazantsara fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Jesosy Kristy nanolotra ny ainy nanolotra ndrahany alliance zay mihinana nofoko sy misotrondrahako ny manana ny fiainana mandrakizay. De surtout io resaka Jesosy Kristy, io divinité an'ny zanaka lay tokan'Andriamanitra tsy toy io, Yesoa Hamasia, laviny olo, laviny démoni io, laviny religion mondiale io, lavin'ireo religieux sy ireo olona manana ny fanahiny antikristy ametraka, izay ametraka ny lamina maneran-tany, ametraka ny religion mondiale, lavin-drareo satria ao lay secret hoe fiainana mandrakizay. Zay manana ny zanaka ny manana ny fiainana mandrakizay, zay tsy manana ny zanaka dia tsy manana ny fiainana mandrakizay fa ny fahatezerana. Lay fahatezerana mandrakizay izany no mitoetra ao aminazy. Raha tsara toetra avy anao tsy miramira na ozy Andriamanitra tsy toa tamin'ny kiainy, lay fahatezerana, lay fikitrohany sy fitomanina, izany no fiainana mandrakizay ho an'izay manda. Ka ninona acte ataony eo, na manao asa soa izy, na manao fitsaboana mamaim-poana izy, na manome plaisir amin'ny mondial izy, religion, na manome plaisir amin'ny tony Facebook sy ny tariny tolo izy, na mitoroteny izy, na manao faux chrétien izy. Faux chrétien de ohatra hoe tanao reny concert ndrija rasolondray be reny, miala tsiny amin'ny teny an'izany. Faux chrétien ohatra izany. De ny resaka ihany koa majikajika, ny mystika, ny resaka faux miracle, faux chrétien daholo reny. Fa à la base lay hoe christianisme, lay chrétienté dia mifototra Kristy, fitafiana Kristy vonjaraiko vo eo zany, fitafiana fotsiny ary zany, ivelany fotsiny fa mbola tsy ray ao anaty, fa lay tena hoe fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Tsy mahay manota 1 Jean 3:9. Ny zanak'Andriamanitra izay naterak'Andriamanitra dia tsy mahay manota satria ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatiny. Ka miala tsiny ary ohatra hoe manonona anao hoe faux chrétien satria amiko tsy misy chrétien maminany ho amina mpanao politika izany sy lay faminaniana dia miendrika fandokafana na fanomezana sitraka olona na fanindraindrana olona na tsy misy plan salutaire. Ora nefa ny Baiboly dia mazava tsara voasoratra any amin'ny Apokalipsy fa ny filazana an Jesosy ny fanahany faminaniana. Zay le hoe filazana an Jesosy zay dia dans le but foana hoe salut, famonjena, dans le but foana hoe erin'ny filazantsara fitsanganana amin'ny maty. De izay no grave amin'ity religion mondiale ity satria tsy misy resaka plan salutaire, tsy misy resaka Jesosy Kristy lay paix et sécurité ary tsy no invoquena mihitsy tao anatin'lay sommet 7e sommet mondial ny anarana Jesosy Kristy. Fa lay paix et sécurité foana no tsindrina tao anatin'ny fivoriana voalohany hatramin'ny farany. Zany hoe evim-petsin'ny Satana
saindaliny satana ilazana amintsika fa hoe efa ao anatin'ny kiondalana farany sika ao anatin'ny antsoina hoe manao accomplissement an'ny étape par étape no vokariny zareo izy ireo ary officialiser an'izay zavatra izay. Après be da be ny interprétation hoe ny katolika ny bibidia ianina bibidia ianina tsy bibidia ny antikristy ve ho jiosy sa tsy jiosy ho hitatsika eo daholo zany fa za mitsodrana anao mba tsy ahita an'izany rehefa izay ny zavatra miseho dia efa tongotra ilay fampakarana indray mpimaso en inclin d'eux ozy ny soratra masina indray mpimaso tsy afatsika manana réflexe zany ty koa zay zavatra zaraiko aminao zany zany zavatra zaraitsika izany zany zavatra ifampizaratsika izany satria za ihany koa de mandray dia ampitako afatra amintsika hoe tsy misy décision afaka raikitsika ao anatin'zany indray mpimaso zany ohatran'izay tsy misy fiovan-kevitra afaka tapahtsika ao anatin'zany zany hoe izao zany ny fotoana anomanatsika ny état de corps amin'ny esprit atsika ao anatin'ny antsony hoe fifatorana amin'Andriamanitra. Ny danger ihany koa amin'ity resaka religion mondiale ity izay efa nazavaintsika teo hoe football, ny resaka divertissement isan-karazany, ny karazana faux chrétien, ohatra hoe reny concert évangélika ireny tena hoe faux chrétien tsotra zao satria rehefa dinianao lay pira évangélika dia ny aminy sy ny fisaina ny fieritreretany ny émotion-any midera eo dia any amin'ilay esprit idolâtrie fanira fotsiny hoe jesosy 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 eo misy andrata ianao jesosy eo asandrato ny tanany hoe fanetanana zany sy zay rehetra mifandraiky am'zany afahan'lay ambiance sy lay dimension astrale lay dimension en transe zay mihitsy le izy mialatsiny amin'ny tenan'izay sy lay fazina extase ampidirina am'izay mantsy le mpino tanao ohatra le mijery drogue reny de samy mandehandeha eo daholo efa en extase le olona en transe le olona en état second de ohatran'izay ihany koa lay hoe resaka faux chrétienté ao anatin'ny resaka adoration sy louange ohatra hoe misy concert gratuit na tsy gratuit any Antsonjombe fa faminanina laingana ao anatiny ao faux chrétien fa ny raha zay ataonao eo zay razainao fa hoe jesosy ny sisa rehetra miaraka amin'ny fanetanana miaraka amin'ny mpanao politika sy ny tsy mpanao politika etanao ao anatin'izany miala tsiny amin'ny teny aminao amin'izany fa y compris an'ity resaka religion mondiale ity ary raha pitsiriko de efa misy fifanarahana tompoko ao anatin'izany rehetrarehetra zany de ilay fifanarahana zareo de tsy inona akory fa lay esprit fanjakana bibidi foana miara-miasa amin'ny faux prophète allié foana ireo ao anatin'ny antsony hoe alliance misine akory foana ireo ary raha dinianao ny tantara selon plan biblique dia nanomboka tany amin'ny fanjakana farao de efa allié foana ny fanjakana farao sy ny esprit faux prophète lay anankiroa nantanjaka be tao andapa tao allié foana en alliance foana ny fanjakana persa sy médiane sy ireo faux prophète ny tamin'izany vanim-potoana izany en alliance foana Nebukadnezar sy ny omby asiny tamin'izany vanim-potoana izany ilay tsy nahadika nofo fa tsy maintsy Daniel no nandika ny nofo zay ny men'Andriamanitra fa ilay faux prophète niara-niasa taminy tsy nanana efa nazavaintsika teto ihany koa zay tsy nanana ny fampahitana ny fahitana ny afahany mahita ny hevitry ny nofy en alliance foana tompoko ny faux prophète sy ny fanjakana nanombo an Jesosy Kristy de tsy izay zany fa ny faux prophète Kaiafa sy ny mpisorona rehetrarehetra tamin'ny vanim-potoanany andro ny Herôda Romanina mpanjaka Pilato dia ireo fanjakana Romanina mpampahoro tamin'izany niara-niasa tamin'ny faux prophète tao andapa tao ny mpisorona mpiodina ary Jodasy ary Kaiafa sy ny sisa rehetra en alliance foana ary raha maka ohatritsika eto amin'ny firenena malagasy dia ny fanjakana misy mialatsiny hiteny an'ity tadidinareo ny tantarany Joana hoe Madagasikara anao navitra an'izao tontolo en alliance foana ho an'ny faux prophète sy ny tadidio zay lesona izay fa mirazotra foana esprit bibidi ary ao anatin'ny lamina manera-tany daholo zany rehetrarehetra zany ilazako amintsika fa efa ao anatin'ny religion mondiale isika ary zany ny anton'ireo faux prophète be da be ao Madagasikara ireo mangina ny fanjakana il se tait malgré hoe laïcité de l'état faux prophète à gauche à droite satria ao anatin'ilay kajy ekera sy compas daholo zany imaîtrisena n'ilay colère sociale ao anatin'ilay kajy ihany koa ifehezana satria izay lay baiko n'ilay élite investisseur dieu de mamona mpamatsy
sy ny sisa rehetra mifamatotra amin'izany a mpiara miasa amin'izy ireo a anatanteraka n'ilay lamina maneran-tany a ampanaika n'ilay fiakofana isika malagasy tompoko a dia efa expose tanteraka efa tena hoe karatra sur table isika efa voazarazara zarainy ny mpanao politika ny karatra zarainy ny elita ny karatra zarain'ireo bibidy elita ao ambonimbony ao ny karatra de y compris malagasy efa tafitro anatin'izany de miara-miasa am'izay koa ny faux profeta izany reny faminaniny Rijarasolondray be reny andemena ny sainao a izany reny resaka joana sy ny sisa rehetrarehetra ireny faux profeta miara-miasa amin'ny bibidy esprit religion mondiale 666 daholo reny rehetrarehetra ireny voarainao ve sa tsy voarainao de raina ny tompo alleloia mafimafy zany message zaraintsika izany ny famonjena tompoko a dia personnel zaza miresaka aminao zao zay mizara aminao rehefa misy fotoana mampalalaka afahako mizara aminao isorako be da be amin'ny tompo za zao a dia miady anko miady tsy mora tena hoe mitoly seur frère tsy mora ilazako aminao fa mafy ny aditsika ny fanjakana ozan'ny baiboly a dia fanjakan'Andriamanitra dia ady ary ny mpiady ny mpandrombaka rombahana izy io fanjakan'Andriamanitra dia rombahana ary ny mpandrombaka dia mandrombaka azy amikeriny avec violence ary zany ny antony tsy fitsitsitsitsika miezaka isika amin'ny fanazavan'ny soratra masina sy ny fitarihan'ny vanamasina tsy miditra mihitsy ao anaty corruption satria izy aleo mandrombaka amikeriny ary be da be ny persécution be da be ny fanenjehana sy ny zavatra miendrika tahaka izany a fa misaotra fa ny tompo Jesosy a de mbola manohana tsika foana atreto manohana anao foana atreto a malgré zany zavatra rehetrarehetra izany tsy ho detaheko amintsika intsony a hoe efa presque religion daholo a ny zavatra rehetrarehetra am'izao vanim-potoana iainantsika zao a ary zay mihitsy ilay système apetraka ry zareo elita ao ambony ao am'ty resaka religion maneran-tany ity hoe finalizena amin'ny religion matanjaka indrindra monothéiste de la nitanisaitsika teo a ny slamo ny kristianina ny judaïsme kristianina faux chrétien resahana eto a ny judaïsme ary ny orthodoxe miampy an'ireo occultisme sy ry zareo ésotérisme ry zareo amin'ny tontolon'ny mystika ny maraboa ny piresaka amin'ny maty sy ny sisa rehetrarehetra de ivelan'izay resaka culte izay de ny tontolon'ny materiel zany hoe ny azo tsapaitanana ireo matérialiste de ananganana religion ihany koa de izany no antonotony a telefona izany ny antonotony resaka virtuel média itony izany ny antonotony resaka coupe du monde itony symbolisena amin'ny alalan'ny Messi ry Neymar ry Maradona ry Pelé ry sy ny sisa rehetra ainsi de suite hatrany amin'ny boxe matérialisena ho an'izay matérialiste ainsi de suite ny doctrine athée ny athée man tsy mino hoe religieux zareo fa zareo koa tena religieux pire nohon'ny religieux fanatika maninona no miteny an'izany zareo miteny hoe zay tsy mino a de voly tsy mino an'Andriamanitra fa izy mino fa ho faty izy ndray andro any zany hoe fa ao aminatiny lay finoana fa ny tena marina lay idéologie lay foto-kevitra lay religion apetraky ny satana lay religion hoe tsy finoana apetraky ny satana ao anatiny lay tsy finoana égal ny devoly dia mino fa mangovotra fa ajambaina ny masony satria izy matérialiste de tsy mahita ny tontolo tsy hita maso izy satria tsy maintsy ny fanahy no mampahita an'izay tsy hita maso zay de miasa am'izay resaka matiera izay mametraka foto-kevitra manamasina n'ilay matiera sy mamelanja n'ilay matiera ivelan'ny resaka mistika ho azany ny fanomposampy sy ny resaka ladoany ireo no apetraka izay idéologie zay no apetraka satana ao anatin'ny antsony hoe religion mondiale de isan'ny branche anankiray ihany koa ny resaka athéisme toy ny hoe philosophe toy ny hoe historien ny archéologue sy ny sisa rehetrarehetra rehefa développé ao anatiny développé ao aminy lay croyance fa izy tsy manaiky an'izany hoe croyance aminazy le izy fa izy
par preuve ary par la bible et par le discernement il faut savoir discerner de tena croyant ry zareo ary ho laviny zany de ry zareo reo a arak'izay fanazavantsika izay de tafiditra ao anatin'ny branche ny religion mondiale io ihany ko mizara roa mazava tsara zany dia ny tontolon'ny rita sy ny culta reo leo ny tanysaitsika teo hoe ny religion monothéiste 7e sommet mondial talohan'izay nefa nisy ny famorinan'ireo karazana marabout isan-karazany sy ny piskide sy ny voyant sy zareo amin'ny ésotérisme sy ny occultisme ny mystique rehetrarehetra de ivelan'izay branche hoe rita sy culta sy ny occulta izay fandresantsika teo koa ny hindouisme sy ny bouddhisme de misy ndray koa ny branche matérialiste ny branche hoe matériel fotsiny ray azo tsapaitanana fa misy religion koa mitsangana branche am'izay tanareo am'izany lay efipetsy ny satana tsy misy échappatoire mihitsy tsy misy fahafahanao mivoaka mihitsy fa rehefa tsy azo ny ato ianao a tsy azo nao tam'ilay resaka rita sy culte ianao hatrany amin'ny antsoina hoe faux chrétien de hoentiny ndray koa anao samboriny aty amin'ny branche matérialiste de anangana ny religion a de izany mahatonga ny olona mivavaka amin'ny Einstein mivavaka amin'ny formule mivavaka amin'ny preuve mivavaka amin'ny mino ary zareo fa izy tsy conscient am'izany izy satria izay le hoe efa noajambaina efa nototoina efa nakipy ny masony fa tellement izy tena efa miankohoka amin'ny matière miankohoka amin'ny atome miankohoka amin'ny équation miankohoka amin'ny formule miankohoka miadore zany ny resaka sampy zay la religion zay mivénéré miadore miprosterné miankohoka amin'ireny zavatra ireny izy ainsi de suite amaranantsika azy a sœur sy frère afatra tena ngeza be tsy haiko no efa voalazako teo hoe ao a Abu Dhabi a Émirats Arabes am'izao fotoana iresantsika izao de efa misy a ny cohabitation mba ilazana amintsika hoe tsy miteniteny foana isika am'ty resaka religion mondiale ity fa efa mandroso hatrany sika any amin'ny phase d'accomplissement fanatanterahana zany hoe efa nisy tombo-karisery zareo rehefa kelikely eo ny amin'ny religion unique et mondiale fampiakofana amin'ny biby ty de ao amin'ity région antsony hoe Abu Dhabi ity Émirats Arabes tsy lavitra eo a Koweït sy ny sisa rehetra coupe du monde 2022 raha nandinikanareo tamin'iny coupe du monde iny a tamin'ny message fanokafana teo de zany natsikaritra message subliminal vitsivitsy tsy fantatra anao raha natsikaritra tsy de important zay fa ilazako amintsika foana hoe ny zavatra rehetra dia misy message daholo dia ao Abu Dhabi ao amin'ity faritra Émirats Arabes ity a de misy ny cohabitation miara mitoetra synagogue église mosquée ozy ianao hoe du jamais vu zany ndana jerevo manaova recherche ary azadiny fe fa imbeda be tao Saint-Sulpice taty a Frantsa niara nivavaka ny silamo sy ny kristiana niara-nira fiderana niaraka ny vénéré an'izay ny vénéreny tao a sy ny sisa ilazako amintsika fa izany rehetrarehetra zany efa sofla efa ilay esprit ilay tsioka ilay rivotra entiny ty antsoina hoe religion mondiale ity ainsi de suite sœur frère jereo Madagasikara jereo ny tenanao jereo ny ankohonanao izao sy ny ankohonako ozy josoady anompo any Yahweh Elohim izahay anompo any Jehova izahay personnel la ny famonjena hoy Yahweh Madagasikara dia efa ao anatin'ny religion mondiale izy ny politika religion ny foot baria religion ny divertissement ny fampandizana fitombenana religion tanao rehefa misy propagande na tsy propagande fa
ny hira rehetra jeren'ny sofinao sy hitany masonao zao a dia lay fampahizana fitombenana lay fitanjahana no aseho ariary ary mitady zay maso followers dia tsy maintsy mampiseho ny fitanjahana ety amin'ny Facebook izy a moitié nu na fesse en l'air dia mahazo 1000 j'aime 15000 j'aime andefaso MP andefaso vidéo sy ny sisa rehetra religion daholo zany miankoka ao daholo ny olona tsy lahy tsy vavy miankoka ao ivelan'izany ny culte de personnalité ny fanaovana asa soa dia manao selfie en même temps religion daholo zany religion mondiale zany branche an'ilay lazaiko teo hoe matérialiser le izy ivelan'le resaka culte sy ny rita tsy fantatro nahazonao zany fanazavana izany ilazako aminao fa efa ao anatin'ny effervescence ny religion mondiale isika mialohan'ny accomplissement sy ny terminaison zay metrahany démonie ny fahefana sœur sy frère jereo ny ara-panahinao jerevo ny mombanao fotoana izao atolory an Jesosy ny mombanao rehetra vakio ny baiboly mitadiavan'ilay relation intime amin'Andriamanitra mitadiavan'ilay tuyau ary mitadiavan'izay fluidité izay relation échelle de Jacob ary hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjenin'Andriamanitra miakatra sy midina amen alleluia eo ambony lohany zanak'olona misy message important be nampitainy Jesosy tao anatin'izay échelle de Jacob lalina be ny fampianarana iny fa ny olona tsy manana opportunité am'izay a de mivavaka fotsiny eo ihany izy faux chrétien miteny manao intercession eo ihany izy mihirahira fiderana eo ihany izy manao spectacle gratuit izy manao spectacle misy faminaniana izy maminany izy fa hoe mangona piny be da be sy ny sisa hoe za président am'izao manasitrana olo izy mandeha daholo ny karazana usurpation ana fanomezam-pahasoavana rehetrarehetra zay meny ny démonie anazy fa mijanona hatreo amin'ilay limite hoe mpanjaka ny fahamazinana maître ascensionné mpanjakan'izao maizina izao mpanapaka sy ireo lay adversaire atsika eny amin'ny rivotra alleluia ka amaranantsika azy marina ny tenin'ny minijolia efa somary miverimberina matsara atsika ny tenin'ny miverimberina ozy ny soratra masina amaranantsika azy a dia minao favorainao ny afatra mirahasoa atsika rehetra dia tandremo fa efa ao anatin'ny religion mondiale isika zao vavaka isika misaotranao zay tompo ray masina tsotoa ny fitiavanao sy ny famindraponao saotra betsaka Jesosy Kristy ary mbola afaka ny zara betsaka ny zavatra tsy voateny fa tsy ampy ny fotoana fa ianao tompo no mitondra ny afatrao any amponinao tsiraray avy ihany a amin'ny alalan'ny famanginao amin'ny alalan'ny sofla izay entinao fanahy masina izay tsy misy mahatohatra ny rivotra mitsoka amin'ny alehany tsy fantatra hoe avaizana viaiza fa izay kosa dia malala fa avy aminao Andriamanitra tsotoa ianao tompo no proclamenay ny herin'ny filazantsara ianao nandresy teo amin'ny fahafatesana ny sandratra teo amin'ny hazo fijaliana izany no ambara Jesosy Kristy hitondra ouverture spirituelle any amponay tsiraray ihany ary hitondra ny restauration ametraka ny restauration sy ny édification sy ny zavatra rehetra mifandraiky amin'izany ahafahanay ho voamboatra manoloana ny tsoka izay souffle entin'ny satana le douleur de l'enfantement ny fanaitaina ny vehivavy hiteraka dia ny souffle misy ankehitr'io izany ny religion mondiale misaotra betsaka tompo any amin'ny zavatra vita sy voaefa rehetra ny aja sy ny tera dia anao irery any Andriamanitra ray tsotoa ary ny anaran'i Jesosy Kristy Yeshua Masia ny tomboka sy anjany vavaka izany raha soa antsika rehetra veloma tompoko tetahiny Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny veloma daholo a manaraka indray